Iara ivavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra ray sanakary fanahy masino, ianao no Andriamanitray, ianao no tomponay. Misaotra anao zay no zao maraim-baovao atolotra ao anay izao indray. Maraina itorinao famonjena ho anay, itorinao fiainam-baovao ho anay, hanavaozanao ny antso izay nanafahanao anay tao anatin'ny aizan'ny fahotana, ka hitarinao anay amin'ny fahazavan'ny fanjakanao. Ndreto zahay fiangonanao Jesosy, ndreto zahay tempolo ny fanahinao masina Jesosy, andre ny teninao ho fampaherezana anay ao anatin'izao andro maizina lalovanay ety amin'ity zao tontolo izao ity. Mitenena aminay ary Tompo malala, mampahereza anay araka ny fombanao. Aza vela hiala aminay ny fahazavanao, aza vela hiala aminay ny fanaovanjironay, fa tehirizo mafy ao anatinay izany, mba haretanay hatramin'ny fahafatesana, ka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana zahay, mba handraisanay ny satroponinahitra ny fiainana. Fonjeo zahay Jesosy, fonjeo zahay fa voadidin'ny aizina ety amin'ity zao tontolo izao ity. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Saotra Tompo. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana, nahatratra ity maraim-baovao ny asabotsy ity indray. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho torina ao amintsika amin'ity dia ny bokin'ny Apokalipsy toko 2, ny 19 ka hatramin'ny 21. Apokalipsy toko 2 ny 19 ka hatramin'ny 21. Rehefa miara-mahita isika dia toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana any Smirna, izao ny lazainy ny voalohany sy ny farany, izay efa maty nefa velona indray. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao, nefa manan-karena ianao. Ary ny fitenenany ratsy ataon'izay milaza ny tena no jios kanto sy izy fa sinagogan'ny Satana. Aza matahotra izay efa hiaretanao, indro ny devoly dia hanao ny sasany ao aminareo an-tranomaizina, mba ho voazatoetra ianareo ka hanam-pahoriana hafilona. Ao koa matoky hatramin'ny fahafatesana ianareo, dia omeko anareo ny satroponinahitra fiainana, izay manantsofina, aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia tsosi mba ny fahafatesana faharoa. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fifoazana malala ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tenin' Jesosy ho fampaherezana ny fiangonana tany Smirna izao anjarantsika androany izao. Ny Apokalipsy toko 2 sy ny toko 3 dia teny nataon'i Jesosy mivantana avy any an-danitra ho an'ireo fiangonana 7 tany Azia Minora. Ary ity Smirna ity ny fiangonana mbola mijoro, ity sisa no mijoro amin'ireo fiangonana 7 ireo, dia ity sisa no mijoro mandraka ankehitriny. Any amin'ny faritra Turkia any misy an'izy io. Ary didin'ny jentilisa izy, didin'ny silamo, ka tena sahirana ao anatin'izany mafiangonana azy zany. Tamin'ny fotoana nitoriana ny filazantsara dia efa niaritra fahasahiranana mafy ny mpitory ny filazantsara, mitoriny amin'izao Jesosy zao, Jesosy izay radiniana ny fiainany sy ny nahafatesany izay resahana ho fandresena, dia toa henatra nefa ny ao ambadika izay raha ny fijery mahaolona no resahana. Kanefa ao anatin'izany indrindra, izao fijoroantsika fifoazana eto izao dia maneho ny fahamarinana izany fandresen'i Jesosy tao anatin'izany fahafatesana mahatsiravina izany. Fa mifono hafatra lehibe ao anatin'izany izao tenin' Jesosy ataony amin'ny fiangonana any Smirna izao. Ka misy fanontaniana
izay mipetraka amintsika tsirairay avy ho fandinian-tena amin'ity anio ity dia ny hoe manahoana ary ny tanjon'ny fiainanao ankehitriny. Inona no antony fifoazanao isamaraina? Inona no antony mampihetsika anao? Inona no antony asanao? Inona no antony anaovanao ny zavatra rehetra ety amin'ity zao tontolo izao ity? Dia ho valiana ao anatin'izao perikopam-panjarantsika izao zany, satria raha ny antom-pisianao dia tokony ho fiangonana ianao zany. Tokony ho fiangonana ianao. Ianao izay nanoloran'i Jesosy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Ianao izay nahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ka nitsanganany tamin'ny maty. Ianao no fiangonan'i Kristy ety amin'ity izao tontolo izao ity. Fa manahoana ny fiainana izany fiangonan'i Kristy izany? Ry havana, ny fiainan'ny fiangonan'i Kristy raha tarafina amin'izao perikopa izao, tsy ny amin'ity fiangonana Simirna ty ihany, fa iombonan'izy fiangonana 7 tany Azia Minora reo dia izao. Ny fiainan'ny fiangonan'i Kristy dia fiainana voadidina aizina. Izay ny fiainan'ny fiangonan'i Kristy. Fiainana voadidina aizina, fiainana voatafika isan'andro, fiainana atao an-tranomaizina, fiainana ranomanofo dia tsy ahitana mangirana. Satria nahoana? Zay no antom-pisian'ny fiangonana ety amin'ity izao tontolo izao ity. Ary tsy gaga isika raha miaritra an'izany ny fiangonana, satria Jesosy mihitsy no maniraka an'ireo aizinareo hanatona ny fiangonana. Raha tsy misy ny fiangonana ane ry havana, tsy misy zany fahazavana izao tontolo izao zany, dia dinio amin'izay ny fiainan'i Jesosy ao anatin'izany. Raha tonga tetỳ an-tany Jesosy, dia teo anivony aizina mihitsy no nametrahan'Andriamanitra azy. Ao anatin'ny fon'ny olona mandahan'Andriamanitra, ao anatin'ny fon'ny olona mankahalan'Andriamanitra, ao anatin'ny fon'ny olona mitady hamono azy isan'andro isan'andro, ao nametrahan'Andriamanitra azy. Inona no ataony ao? Fahazavana izao tontolo izao izy no ao. Haneo amin'izao tontolo izao an'izany fitiavan'Andriamanitra zany. Haneo amin'izao tontolo izao an'izany fahamasinana sy fahamarinana zany. Izay no antom-pisian'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany, no antony nametrahan'Andriamanitra an'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany. Fa tsy mba tany mazava no nametrahan'Andriamanitra an'i Jesosy, fa tany rakotra aizina. Nanam-pitsarana ranofo ve Jesosy tetỳ an-tany? Tsy izy mihitsy ve no nilaza hoe ny amboaolo manandavaka ny voromanidina manana ny trano elofa ny fanizanak'olona ozy, tsy mba manana izay hipetrahany lohany? Tsy mba izy ve no nilaza an'izany? Ary tsy izy ve no intelo miantaona no efa nilazany amin'ny fahoriana hiaretana? Ary tsy efa voasoratra manerana ny filazantsara ve zany fahoriana ny aretan'i Jesosy tetỳ an-tany zany? Fa io fahoriana io indrindra no mahafahazavana izao tontolo izao azy. Ara-jerena amin'ny maso manofo anefa zany fahoriana nentin'i Jesosy zany, dia tahaka ny hoe faharesena ho an'Andriamanitra, satria hoe aiza ary zay herin'Andriamanitra mamonjy eo? Aiza zay herin'Andriamanitra mamonjy eo? Aiza zay famonjena ao anatin'ny fahoriana sy ny sisa? Tao tratry ny tafio-drivotra ihany izy, tao mainy andro ihany izy, tao noana ihany izy, tao mangetaheta ihany izy. Aiza zany zay famonjena andrandraina ao anatin'izany anarahana an'Andriamanitra ety amin'izao tontolo izao ity zany? Ny ainan'i Jesosy zany, tahaka ny faharesena eo masony manofo ny ainan'i Jesosy tetỳ an-tany, tao anatin'izany aizina nanodidina azy zany. Kanefa izao tsy mba nitariany nofo Jesosy, fa nitariany fanahy nandritry ny fiainany tetỳ an-tany. Ary zay fiainan'i Jesosy nitariany fanahy zay no antoky ny fandreseny, ka na manahoana na manahoana endrik'izay fahafatesany zay, Andriamanitra no mampiasa an'izany ho amin'izany antsoina hoe fandresena zany, ahatanteraka ny fahazavana manerana izao tontolo izao. Dia indro fa mijoro izao sy ianao. Niaritra ny mafy Jesosy tetỳ an-tany, nosimbana ny nofony, tahaka ny resy mihitsy izy. Aiza ny herin'Andriamanitra mamonjy? Fa tsy Jesosy ve no nilaza tamin'i Petera hoe tsy ho haiko ve
ny antso miaramila amina legiona avy any an-danitra hanafaka amin'izao fahoriana misy azy ao, fa tsy nanao zany izy. Io no antom-pisiany ety ambonin'ny tany, fahazavana hitoetra ao anatin'ny aizina. Io koa ry havana no antom-pisitsika ety ambonin'ny tany. Isika izay nataon'i Jesosy hoe ianareo ny fanasin'ny tany, ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Izay no mahatonga an'i Jesosy mampahery ao anatin'izao ka miteny hoe aza matahotra izay efa hiaretanareo, indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo an-tranomaizina mba ho voazatoetra ianareo ary hanam-pahoriana hafoloana aoko matoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Izay no anton'izao fampaherezana taon'i Jesosy izao. Izay mino aho Jesosy toy izy hoe ny asa ataoko no ataony koa. Ny asan'i Jesosy dia fahazavana ao anatin'ny aizina, manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Izay no asan'i Jesosy. Izay koa no asantsika, izay ny fiainantsika. Anirahan'i Jesosy mpanota maro isika hifanerasera amintsika. Anirahan'i Jesosy mpanota maro miaramila ny devoly maro hanafika atsika, hanozongozona ny finotsika, hampahory atsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Dia raha tsy miorina ianao, raha tsy miorina amin'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ianao, dia ho kivy manoloana an'izany zavatra izany, miantso famonjena amin'i Jesosy mandrakariva, nefa toa tahaka ny faharesena no iainana ety ambonin'ity tany ity. Aiza zao Jesosy manafaka zao, toa mbola zao ihany ny zavatra mitranga, toa mbola ihanina ihany mbola manjaka, toa mbola sahala amin'izao ihany no mitranga amin'ny fiainako. Raha olona tsy miorina isika ry havana, dia mora lavo sy mora ketraka ary mora kivy ao anatin'izany aizina izay manodidina antsika izany. Fa matoa manodidina antsika ny aizina dia fahazavana isika izany. Fahazavana ny rahan'i Kristy napetrany eo afovoan'izany aizina izany. Dia tsy inona fa isika ilay zanak'ondry napetraka eo afovoan'ny ambody. Eto amin'izao tontolo izao isika fa tsy naman'izao tontolo izao. Eto ampovoan'ny aizina isika saingy fahazavana. Ary ilain'i Jesosy hamiratra ao anatin'izany fahazavana nametrahany atsika izany. Nataon'i Jesosy miteraka mpanota isika mba hitaiza mpanota. Nataon'i Jesosy manambady mpanota isika mba hitaiza mpanota. Nataon'i Jesosy mifanerasera amina mpanota isika mba hitaiza mpanota, mba ahitany mpanota manerina izao tontolo izao ny fahazavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra, ny fahamarinan'Andriamanitra. Fa maro amintsika ihany koa nefany, rehefa ao anatin'izay fizahan-toetra izay, ao anatin'izay fakam-panahy maro izay, dia indro fa lavo koa isika. Raha tokony isika ny fahazavana, dia lasa manaraka an'ilay aizina isika. Inona no anton'izay? Mba hampitsahatra n'ilay fanenjehana, mba hampitsahatra n'ilay fampiororona, mba hampitsahatra ny zavatsarotra rehetra mety ho lalovana, dia indro fa lava ao anatin'izany isika. Ry fiangonan'i Jesosy, efa nilaza Jesosy fa ny antom-pisian'izany fiangonana izany dia ny fahazavana eo anivon'ny aizina, ny fahazavana eo anivon'ny aizina. Aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao ry fiangonana. Aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesana, midikan'izany mavesatra ny zavatra hiaretanao, hiatra manaina ny zavatra hiaretanao, hanozongozona ny finonao. Fa tahaka ny natokian'i Jesosy alay Andriamanitra rainy, ka nitenenany hoe raha eo, raha azo atao, aoka esorina amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko aneno atao fa ny anao. Raha manana izay mitombavaka izany isan'andro isika ka miorina ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay mampahery atsika. Androany zao tsika nandray tenin'Andriamanitra anankiroa be mahakasika ny mahavavahady an'i Jesosy araka ny fijoroana vavolombelona tetỳ anoloana.
vavahady jesosy, vavahady nondro jesosy, vavahady idirantsika eo amin'ny fiainana mandrakizay, azotsika hanina, azotsika fiadanana, azotsika zay rehetra ilayntsika, ka izay fiainana izay dia iainantsika ty an-tany. Saingy izao efa mahatoky isika fa manana an' Jesosy, ka izay ny fifaliantsika. Fa reo maizina manodidina antsika reo koa dia tsy manana an'izany izy, ka mila hitondrantsika an' Jesosy ao anatin'izany. Ry havana, izay ny fiainan'ny apôstôly tetỳ an-tany. Ny fifalian'ny apôstôly dia izy niditra ao amin'i Jesosy vavahady, ka ao amin'i Jesosy izy no mifaly. Averiko ombienombeny mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo. Ao amin'i Jesosy izy no mifaly, fa tsy ao amin'ny nofony na ao amin'izay aretany eo amin'ny nofony, fa ao amin'i Jesosy izy no mifaly. Ao no misy ny fifalian'ny fiangonana, ao no misy ny fifalian'ny kristianina tsirairay avy. Ry fifoazana malala, ianao no foazin' Jesosy tao anatin'izany aiziny fahotana sy ny fahafatesany izany, ka nomeny Jesosy fiainam-baovao ianao. Ary ny sitrapon'i Jesosy tsy hampialanao ety amin'ity izao tontolo izao ity, fa ny tehirizan'Andriamanitra anao ety mandra-pahatonga ny fotoan'andro izay ahatanterahanao ny mahafanasina sy fahazavana anao. Mijoro ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Mijoro mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Ka rehefa fifoazana ianao dia fifoazana, ny fifoazana olona pampahery, ny fifoazana dia olona manambara fahatsaran'Andriamanitra, ny fifoazana dia olona mahery mandrakariva, satria miorina ao amin'i Jesosy ny fiainana, ka tsy morakivy na inona mitranga amin'ity fiainana ity, satria manana an' Jesosy izy. Izay no ambara amin'izao perikio-panjarantsika izao, dia aharitra amin'izany fijoroanao amin'i Jesosy izany tokoa ianao, fa ho hitanao ampanahy izany fiadanana sy fifaliana omen'i Jesosy ianao izany, ary ahita fahombiazana sy fandresena ianao rehefa indro fa mahazo tsentilisa ho tonga ao amin'ny fahazavana ihany koa. Dia ho satro-poninahitra ny fahamarinana ho anao izany. Amin'ity an'io ty koa nefa, ianao izay tonga manatrika eto, dia mety ianao koa no ao anatin'ny aizina izay mitady izany fahazavana izany. Miarabanao tonga soa, fa fifoazana avokoa no manodidina anao eto. Afaka atononao avokoa ireo fifoazana rehetra ireo. Olona manana an' Jesosy avokoa ireo, izay afaka hitondra n'izany fiadanana sy fiainam-baovao ho anao izany. Mahireza ry fifoazana malala, mahireza ry zanak'i Jesosy malala, fa na mafy toninina aza ny zavatra hiaretanao, aza matahotra n'izany ianao. Aza matahotra ianao, fa Jesosy no voalohany sy farany. Efa niatomboka tao aminy ny fiainanao, ary efaranao amin'ny fiainanao. Izy no efa ilay maty nefa velona indray. Ny ilazana azy hoe maty dia ampahirezana ianao fa efa niaretany ny mihoatra n'io zavatra hiaretanao io. Fa ao koa mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Fa ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty dia ahitantsika n'izany fisiny fandresena tanteraka ao anatin'izay hijoroanao ho mahatoky ao amin'Andriamanitra izay. Aoka tsy ho kely vavaka ianao ary isan'andro, aoka tsy ho kely tenin'Andriamanitra ianao isan'andro, fa miorena tsara aza miova, miorena tsara aza miova, fa ety amin'ity tany aizina ity no misy anao. Aza mifantoka amin'ny asan'ny nofo aza mifantoka amin'ny filan'ny nofo ety amin'ity izao tontolo izao ity, ka izay no atao tanjo-pisina, tanjo-piainana ety amin'izao tontolo izao. Fa ety raha ny arena misy kalalao, misy arafesina, misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra sy ny sisa, fa ao ilay tena fiainana mandrakizay izay omeny Jesosy ianao, ka mifalia amin'izay anjara sahaza atolotry ny Tompo anao mba hifantohanao amin'ilay tena fiainana omeny Jesosy ianao amin'ny mahafiangonana anao, dia ny fiainana mandrakizay izany izay manatsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia tsy ho simbany fahafatesana faharoa, satria anana fiombonana tanteraka
amin'ilay Jesosy fahazavana, amin'ilay Jesosy fiainana, amin'ilay Jesosy fandresena maharitra mandrakizay. Maizina izao tontolo izao fa ianao ny fanasina sy fahazavana izay irahan Jesosy hitondra ny anarany eto amin'ity izao tontolo izao ity. Mahereza ary fifoazana malala. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay vazatra amin'ny taloha indrindra, mbola ho azoko mandrakizay. Amen. Mitsangana raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen.